toy izao indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 13 Mey amin'ny enora maraina hatramin'ny talata 14 Mey taona 2022 amin'ny enora maraina. Mbola ikorotana hatrany ny toetry ny andro any an-dranomasina noho ny varatra azy any amorontsiraka afovoany atsinanana sy avaratra atsinanan'ny nosy. Hitoetra mentalana ihany koa ny atsioka atsimo manomboka amin'ny talata 14 Mey ho avy izao ka vinavinaina hitondra alon-drano vaventy any amorontsiraka atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanan'ny nosy. Anonja be na aherin'ny ranomasina araka izany ny avy onja mety anodidiny amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra sasany any amin'ny amorontsiraka ny faritry Sava, eo amin'ny 2 hatramin'ny 3 metatra kosa ho amorontsiraka ny faritra Ambatosoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Mety ananka 3 hatramin'ny 4 metatra ny avy onja manomboka eo Morombe hatrany Vangaindrano. Misy araka izany ny fampitandremana amin'ny loko mavo manomboka eo Morombe hatrany Vangaindrano, fampitandremana amin'ny loko mena kosa eo Toamasina hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Manankera izay ho amin'ny anio alahady fatombanana iena mentalana kosa manomboka Rampitso alatsinainy 13 Mey taona 2022. Na izany na tsy izany aza dia mila mitandrina ihany ny mpiandrika eo amin'ny tanjona Angotsy hatrany amin'ny tanjona Bobaomby satria mety anonja be na aherin'ny ranomasina. Ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanana Madagasikara kosa dia manankera manomboka amin'ny talata 14 Mey taona 2022 ny fampitandremana amin'ny loko mavo. Entanina foana ny rehetra mba hanaraka tsaka ny sandava ny toromarika eo mena manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety izy eo. Toetry ny andro amin'ny morontsiraka atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana malefaka ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora. Ahatratra 5-10 km isan'ora indraindray any avaratra i Voemara. Aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Isy alon-drano avy atsimo atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro. Anorana malefaka somary miatoato. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 7-30 km isan'ora any avaratra i Sainte-Marie. Anonja be na aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany any avaratra Toamasina, anodidiny eo amin'ny 2 metatra sasany kosa any Ankafa. Isy alon-drano avy atsinanana. Mahanoro hatrany Taolanaro. Andrahoana vitsy ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 20 hatramin'ny 7-30 km isan'ora any atsimon'ny Vangaindrano. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 7-30 km isan'ora indraindray rehefa manalavitra morontsiraka. Anonja be ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Angabo. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 7-30 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 7 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 7-30 hatramin'ny 5-70 km isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga hatrany Analalava. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 1.2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana vitsy na ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7-30 km isan'ora manakaiky ny tendrony avaratra sy ny manodidina ny Analalava.
iovaova kosa amin'ny faritra foany ka eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora ny hamafin-drivotra. Ho tonona 5 mpanonja ny ranomasina avy nionja aotra faingoroa hatramin'ny 2 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony. Hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Ialao lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.